Mifaly mandrakariva amin'ny tombo. Zay no loha hevitro iarahantsika mijery amin'ity talata fa 10 volana febroary ity, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompontsika, ilay mpamonjy antsika. Natratra ity maraina vaovao ity sika rehetra samy nahazo tombonandro fahavelomana indray, tsy noho ny herintsika nantanjatsika fa noho ny fahasoavany no mahatoy izao antsika. Tonoana mandrakariva aminao sy ny ankohonanao anie ny fiadanan'ny tombo. Dery iaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinika mahafinaritra izao. Andriamanitra rainay eo, misaotranao izay no tombotsomenao anay indray fa anay miara-mandinika ny teninao. Tomoera ty amponay amin'ny alalan'ny fanena masina, ary anaisotra anay kosa ny tsy fantanterahanay eo teo amin'ny fiainanay rehetra, ka nadiovanao anay mba homendrika ny fiantsonanay izahay. Petrapetratananao zao fiaraha-midinika izao, mitahiny mpiara-midinika rehetra amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Andeha le andinina atao tadina no anomboantsika ny dinika. Filipianina 4:4-5. Manao hoe: aza manahy na inona vahoaka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mino aho fa efa manomboka zatra ilay andinina atao tadina isika. Androany dia ijery isika ny amin'ny Filipianina 4:4, manomboka amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7, izay anaovantsika fanandramana ny amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Ahoana tokoa no anandramantsika ny fiadanan'Andriamanitra. Zao no vaky ny teny amin'ny Filipianina 4:4 ka ny andininy 7 sy ny manaraka. Mifaly mandrakariva amin'ny tombo, hoy izao indray mifaly. Aoko fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mby akaiky ny tombo. Aza manana na inona vahoaka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaonana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Re mpiara-midinika namana, rehefa avy niresaka ny amin'ny filana ny firaisana i Paoly, dia miroso amin'ny loha hevitra anankiray hafa, dia ny amin'ny hoe fifaliana ao amin'ny tombo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe impiry ianao no efa reratsaina ny ireo zavatra mipotra tampoka amin'ny fiainanao kanefa avy eo dia mielina sy mandalo ihany zany. Misy antony tokoa mantsy ny antony ilazan'i Jesosy fa tsy tokony hanahy isika. Ao amin'ny filazantsara Matthieu 4:9, manomboka amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:30 andiny mba hojerentsika ny tenin'i Jesosy amin'ny filazantsara Matthieu 4:9 ka ny andininy 5:20 sy ny manaraka. Dia zao no vaky ny teny amin'ny andininy 5:20. Hoy izy hoe: ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo. Dia zay hoaninareo na zay hosotronareo na zay any amin'ny tenanareo, dia zay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy nijovo ny voromanidina, fa tsy mamafy na mijinja na mitona na ho any an-tsopitra izy regny, ary ny rainareo zay ny an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo, ary izy aminareo na dia manay aza no mahay manampy andro iainany, na dia kely monja aza. Re mpiara-midinika namana, eo amin'ny andininy 1:30 dia hoy izy hoe: dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay, inona no tafianay. Dia zao no fanambarana eo amin'ny andininy 4:30 manao hoe: ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy, ampy ho an'ny andro ratsy misy eo ao aminy. Ary mpiara-midinika namana, hoy Jesosy hoe aza manahy. Ny fahasapahanao fa eo Jesosy dia mitondra antsika ho any amin'ilay fifaliana mandrakariva zay antenainy Paoly, ary ny fahafantaranao fa miay anao Kristy androany dia mitarika antsika kosa ho any amin'ny fiadanana izany. Mampatsiahy ihany koa Petera fa azontsika atao ny mametraka ny tebiteby sy ny fanahitsika rehetra eo aminy, apetra ao aminy fanahinareo, fa izy no miay anareo. Hoy izy ao amin'ny Petera 1:5-7.
ry mpiara-midinika namana milaza Paoly fa tombotra efa mbiakaiky ny tompo, efa mbiakaiky ny fiavian Jesosy, kanefa ao anatin'izany toy ny zavatra izany de tarihiny isika anana fifaliana, tarihiny isika tsy anana fanahina na inona fa aoka isika anana finoana amin'ny fivavahana, fisaorana amin'ny fangatahantsika amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny fanandratana vavaka feno fifonana no lazain'ny Paoly eto fa tsy ambaratelo ny fanahina ny amin'ny toe-javatra rehetra. Ny fanandratana vavaka feno fifonana no tsy ambaratelo ny fanahina rehetra eo amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro. Ao ihany koa ny fisaorana izay tokony hoentintsika manambara ny fangatahantsika amin'Andriamanitra, ampitomboy ny fisaorantsika an'Andriamanitra satria mitantana ny fiainantsika izy. Koa tsy mila manana mitebiteby isika satria fantatsika fa eo an-tanan'Andriamanitra ny fangatahana rehetra, ary izay no itarihan'Andriamanitra amintsika hoe eo aminy no misy ny fiadanana mantsy de tena fanomezana omen'Andriamanitra ahy, omen'Andriamanitra anao. Zao no voalaza ao amin'ny bokon'ny Salamo 8:20, Salamo 8:20 ka ny 1:20, Salamo 8:20 ka ny 1:20 de hoy izy hoe Jehova mehery ny olony, Jehova hitahy ny olony amin'ny fiadanana. De ao ny filazantsarany likoa toko 2 ka ny 4:20 de zao no fanambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny filazantsarany likoa toko 2 ka ny 4:20 izy manao hoe voninahitra ao amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrana. Ry mpiara-midinika namana, misy fanomezana atolotr'Andriamanitra ho anao androany miaraka amin'ny fifaliana, miaraka amin'ny fiahinany amin'izao androany izao, de tsy inona akory fa ny fiadanana. Ny fiadanana de fanomezana omen'Andriamanitra ho antsika. Zay zavatra tsy hainy izao tontolo izao omena velively, satria tsy misy fiadanana eto amin'izao tontolo izao ity, tsy afaka hianterantsika ny zavatra iainantsika ankehitriny, fa eo amin'Andriamanitra irery no manana ilay fiadanana, de ilay fiadanana izay mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alala Jesosy Kristy. Ka zay no nahatonga ny Paoly ilaza ao amin'ny Filipianina toko 4 ka ny 7 amaranantsika azy. Filipianina toko 4 ka ny 7 de hoy Paoly, hoy izy hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fiadanan'ny Tompony ho aminao amin'ity tontolo andro ity, ka tsy matahotra, tsy manahy zay hitrangitsika androany. Andeha hiaraka hivavaka isika metraka izany ampilatan'Andriamanitra. Andriamanitra ray eo, misaotra anao izahay ny amin'ny fiadanana izay ampanantenainao omenao anay, hitondra fifaliana, hitondra firavoravoana ary ampialanay ny tebiteby izany fiadanana izany androany ary. De tarivo amin'ny lalan'ny fanaina masina izay, tsy anainy amin'ny hoavy, tsy hitebitebiny amin'ny ampitso, fa hifantoka kosa sanam-pifaliana amin'ny fiadanana tolotra amanay amin'ity androany ity, de mitahianay amin'izao tontolo andro izao. Tononona ny vavaka amin'ara Jesosy. Amen.